feno fifaliana ny fo satria notain'andriamanitra sika mianakavy afaka miona finaritra indray manohy an'ity dinidinika zay efa natomboka herinandro vitsivitsy lasa izay finoana asa fahagagana faminaniana zay indray no zanadoa hevitra ho jerentsika anio mbola ny pasteur Andriamparatina Fanera ihany no vahintsika mandray anao am-pifaliana pasteur sady miarabanao tonga so ndray ato anatin'ny fandarantsika amin'ny fifaliana mandrakariva no iara-panatsika iara-pananao koa namanatino ary manona fiatanany tompo amintsika mandrakariva amin'ny alalan'izao fandarana izao eny are raha atao jery todika kely ny fotoana farany zay ny rahantsika teto finoana asa famantarana fahagagana sitrapon'Andriamanitra zay no tsindrinao mafy mihitsy ny ampahany farany iny ina ny azo amehezana azy ny azo amehezana azy zany de fafantatsika tsara lay teny Jesosy eo amin'ny Matthieu 7 de ozy Jesosy hoe 9:20 tsy izay rehetra manao amiko tombokotomboko no hiditra amin'ny fanjakan'lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra tena maly ny olona zay nitenenan'i Jesosy teo zany de voalaza amin'ny 9:20 de ozy Jesosy maro izy izy nanao amiko amin'izany andro zany hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izay tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay 10:30 de ny valiany Jesosy manao hoe tsy fantatra akory ianareo hatrizay mialamiko ianareo mpanao meloka dikan'izay de hoe aike zany tsy le asa na le zavatra ataon'le olona ny tena zava-dehibe fa le olona mihitsy le olona zay manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy ka mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy fantatra ny hoe ianareo zay manao fahagagana io hoe tsy fantatro satria tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary tenen'i Jesosy mihitsy aza hoe mpanao meloka ianareo de fitinyty toko sy andinity izy namanadino ao amin'ny Timoty 2:7 Timoty 2:2 ka ny 7 kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra de miorina tsara sady manana zao tombo-kase zao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy zao tsara io mamentina azy voalaza le teny de hoe ny tompo mahalala ny azy ozy isy satsay azay fanohitra am'le tenana Matthieu 7:20 hoe tsy fantatra akory ianareo ny tompo mahalala ny azy amin'ny fomba hoana de ozy izy aoka zay rehetra manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy de fantatry Jesosy ianao am'izay fotoana izay azay ke zany ny zavatra anseho ao am'le Matthieu 7 manao asa amin'ny anaran'i Jesosy manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy fantatra Jesosy tsy fantany satria nahoana tsy miala amin'ny ratsy tsy miala amin'ny ratsy ohatrohatra zay zany le famitenana ny lohahevitra tsika tamin'ny farany teo iny eny ary erisoditsika indray ara lay zanadoa hevitra hoe finoana asa fahagagana faminaniana mahafinaritra satria ny Baiboly de efa milaza amintsika kay ny toejavatra niseho atrana mpiandohana mihitsy sy niseho amin'ny hoavy zay le hoe faminaniana ho inona kay ny zavatra iseho amin'ny hoavy na am'izao andro iainantsika zao aza atsika moa zany milaza hoe andro farany zao andro iainantsika zao dia inona ny zavatra iseho am'izao andro farany iainantsika zao sy ny amin'ny zavatra hoavy ny amin'ny resaka hoe finoana asa famantarana sy fahagagana ndao atsika hanomboka ny dinidinika ary ora isika mihitsy zany ny zavatra niseho hatramy voalohany araka volazany tena Andriamanitra inona iza ny tena fototra ny amin'ity le hoe fahagagana famantarana sy ny sisa ity Apokalipsy 2:12 ka hatramin'ny 7 Apokalipsy 2:12 ny 7 ka hatramin'ny 7 ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana
zay mamitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Saorato andehan'ny fasivy a no milaza ny fototra lehibe de ozy izy hoe ary nazera lay dragona dia lay menarana ela zay atao hoe divoly sy satana. Zay manino azy izy mamitaka izao tontolo izao. Eto zany namana denao ahitsika foana l izy sy aza vaina mafisina hoe tsy milaza koa zany tsika hoe avy amin'ny satana daholo ny fahagagana. Raha miteny ny baiboly eto hoe mamitaka izao tontolo zao satana, mamitaka izy amin'ny fomba hoana amin'ny alalan'ny fahagagana sisisa tahaka nataony tany tena ifanjirevantsika zay lay teniny menarana tamin'ny eva hoe raha mihinana an'io nareo dia tsy ho faty anareo fa ahiratra masonareo ary itovy amin'Andriamanitra ho tahaka an'Andriamanitra lalany tsara sy ratra. Izy fahagagana izy zavatra iseho zay le hoe mamitaka le hoe mamitaka an'izao tontolo zao izy amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantara no amitan'ny satana an'izao tontolo zao. Tsy milaza koa zany tsika eto hoe avy amin'ny satana daholo ny fahagagana rehetrarehetra satria Andriamanitra koa ny nanao fahagagana. Raha tena marina ary avy aminy mihitsy ny andohan'ny fahagagana. Avy aminy ary ny tena fahagagana efa nijerevantsika koa zay tompoko somary mamitina mihitsy moa zany zao tsika amin'izao fandarana faraparan'izao Andriamanitra mihitsy koa aza ny tena ny atomboan'ny fahagagana famoronana fahagagana ny tena Andriamanitra misy de misy sisisa fa le fandarantsika tamin'ny talohan'ny ity zany no mampiavaka azy de le hoe ny voany no afantaranareo azy satria satana le dragona zay nazera ka mamitaka inona ny zavatra ataony amin'ny Jaona toko 7:7. Jaona toko 7 ka ny 7:7. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Ary raha mandainga izy de ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Zay mahatonga le hoe satana mamitaka amin'ny alalan'ny famantarana azy fahagagana dia amin'ny fomba hoana mpandainga izy sady rainy lainga izy mpandainga sady rainy lainga tsy misy marina ozy izy mitoetra ao aminy ka le fahagagana na le famantarana zay ataony sy ampiasainy dia tsy marina lisa ary zay mahatonga anazy tena Andriamanitra milaza hoe mamitaka izao tontolo zao lay dragona dia devoly sy satana. Idirantsika kely namana dinao le hoe mpandainga satria zay ke zany ane le fototra ambadika an'le famitana sy ataony satana lainga le izy de le fahagagana sy le famantarana ataony lainga ary fitaka le izy. Inona no ataontsika hoe arofanina zay iarovana atsika tsy ho voafitaka ao anatin'izay lainga izay. Eo mantsy zany ny tena zavatra misy am'izao andro farany miresaka faminanitsika amin'ny apokalipsia zavatra miseho amin'ny andro farany sy amin'ny zavatra ho avy dia io voalaza io mamitaka satana le dragona izy. Ao amin'ny Jaona 1:2 novaka itsika. Ahoana zany le hoe mandainga lainga izy dia mpandainga sady rainy lainga. Jaona 1:2 ka ny 7 zao novaka ny teny zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitanana ny didiny de mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Zay voalaza ny tena Andriamanitra to fa ny atao hoe mpandainga dia milaza zay manao hoe fantatro izy mahafantatra an'Andriamanitra nefa tsy mitandrina didiny de mpandainga izy. Inona tokoa moa zavatra anseho ao amin'ny Jakoba toko 4:10 miresaka ny amin'ny devoly zany zao tsika io dragona devoly zay mamitaka zao tontolo zao zay voalaza fa mpandainga sady rainy lainga. Ao mba avakio kely Jakoba toko 4:10. Jakoba toko 4:10. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra koa tsara zany ataonao izany. Ny demoni koa mba mino zany ka de mangovotra. Ianao izy mino fa iray ihany Andriamanitra tsara izany ataonao zany
de ozy izy ny baiboly ny demoni koa lay dragona mba mino izany ka de mangovotra. Zay mahatonga le hoe fantatra zay manao hoe fantatro izy hoy ny ten'Andriamanitra kanefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga izy. Ny demoni koa ne mino an'Andriamanitra e. Ia zay mahatao antsika mandika le hoe finoana asa fahagagana faminaniana. Ny demoni koa mba mino an'Andriamanitra. Ny demoni koa milaza fa mahafantatra an'Andriamanitra. Ndao ne porofotsika e. Marka 5:1-7. Marka 5:1-7. Ary noho ny nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankoaka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninana kory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra, ampy anianiko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy. Le lehilahy misy demoni io ary io tsy le lehilahy no miteny fa le demoni no miteny. Le demoni io anatin'le lehilahy no miteny miresaka amin'ny Jesosy fa tsy le lehilahy. De zao ny teny le demoni niankohaka niazakazaka de niankohaka teo anatrehan'i Jesosy de niteny le demoni tao anatin'le lehilahy moa mifaninana kory izao sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra masy avo indrindra. Fantatry demoni ane Jesosy e. Fantany hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra avo indrindra. Fantany. De zay namanedinao le volazan'ny Jaona 1:2-4 zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny de mpandainga izy. Ary zay mahatonga ny devoly atao hoe mpandainga sady ray lainga satria mahafantatra an' Jesosy any izy fa zanak'Andriamanitra Jesosy e. Ary mino fa misy Andriamanitra, mino ane izy fa misy Andriamanitra e. Kanefa tsy manino izy? Tsy mitandrina ny didiny de mpandainga izy. Hitanao zay natonga antsika nametraka tsara tam'le fandanana farany lay Isaia 20:20 ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny arak'izany izy araky ny lalàna sy ny teny vavolombelona, raha tsy miteny arak'izany izy de olona tsy mpisan'ny fahazavana maraina. Zay zany mahatonga n'lay apokalipsy milaza hoe nazera lay dragona mamitaka an'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny fahagagana sy famantarana. Fa ny zavatra miseho Satana ane tsy miseho mivantana e. Ary tsy mamitaka ny olona mivantana izy iny Satana Lucifera anjelany Satana e. Sa zay hoe iny izy fa niseho io le anjely lay Lucifera lay kérubim io fa iny fa mamitaka. Ahoana ny fomba fiasany? Ahoana ny inona no ampiasainy mba hanatanterahana an'izay le hoe famitana zay. Miresaka faminaniantsika io amin'ny andro farany zay ianantsika. Apokalipsy 7:7 ny 7:7 sy ny 8:10. Apokalipsy 7:7 ny 7:7 sy ny 8:10. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina hafa avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza. Ary mamitaka zay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana zay nomena ary atao io mason'ny bibidia sady milaza am'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao saro ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Io zany zao de milaza fa misy voalaza eto hoe hanao famantarana lehibe mampidina hafa avy any an-danitra eo mason'ny olona ary mamitaka zay monina ambony tany. Movetsy zay koa ny ataon'ny voalaza hoe ataon'lay dragona. Zay voalaza ny Apokalipsy 7:12 nazera lay dragona zay mamitaka izao tontolo zao. De eto misy voalazany koa fa mamitaka amin'ny alalan'ny famantarana zay atao na de mampidina hafa hojerevantsika le mampidina hafa avy any an-danitra rehefa avy eo. Fa ndao mba hojerevantsika kely tompoko hoe iza kay ty voalaza eto ty? Zay voalaza fa manao famantarana lehibe ary mamitaka ny olona ety ambony tany izy. Ndao vakitsika ara le Apokalipsy 7:7
de ovakitsika ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragony. Mahaliana ny baiboly faminaniana tsika miresaka faminaniana finoana asa fahagagana faminaniana. Voalaza ny apokalipsy faminaniana apokalipsy kay fa isy hitsangana hamitaka anao famantarana lehibe ka hamitaka izy de voalaza amin'ny andihy faharaiky ambin'ny folo hoe izaka izy io bibidia kay ny antsonan'izy io. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny any zanak'ondry de eto am'izay mario tsara sady miteny tahaka ny dragony. Izakay le dragony ny devolany le dragony tsy magaga raha mamitaka izy satria miteny tahaka ny dragony izy. Zany hoe manao zavatra tahaka natao le dragony zay voalaza ny apokalipsy toko faha 12 fa mamitaka ny dragony. De zay koa mahatonga an'ilay bibidia voalaza eto hoe mamitaka izy amin'ny alalan'ny famantarana lehibe zay atao eo mason'ny olona. Inona ny tiana ambara toko am'le hoe bibidia ary baiboly tsy manonona anaran'olona sy hoe ohatrohatran'izany fa ndao fatatsika kely mahakasika le hoe bibidia satria bibidia le manao an'le izy le famantarana mamitaka. De eo amin'ny Daniela toko fahafito andeha fahatelo amby roapolo raha ny devaka itsika. Daniela toko fahafito andininy fa telo amby roapolo. Zao ny vaky ny teny. Zao no nolazainy lay fahefana amin'ny biby dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany zay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andravan'ny tany rehetra ary anososy sy anorotoro azy. Sorato mahafinaritra baiboly dia araka ny voalaza amin'ny baiboly hoe kely ary kely aty didy anapydidy fitsipika na fitsipika. Zavatra voalaza any amin'ny boky hafa dia azavaina any amin'ny boky hafa. Mahafinaritra miresaka apokalipsy tsika de aike zany ny bokyny Daniel de efa milaza koa ny amin'ny resaka hoe bibidia de manazava misimisy kokoa hoe le biby ane ka zao le hoe biby. De rehefa mivakina le Daniela toko fahafito aika le biby milaza fanjakana ary milaza fahefana ihany koa. Fahefana ny fahefatra amin'ny biby dia fanjakana zisa ary fahefana tsy hoe le firenena ohatra zany zao raisitsika hoe fanjakana zany le biby fanjakana malagasy ohatra fanjakana malagasy dia anao famantarana satria zay le ataon'le voalaza le apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo hoe ary anao manao famantarana lehibe izy ka mampidina hafa avy any an-danitra sy sisa mamitaka le bibidia zany io. De raha raisika hoe fanjakana le izy état zany amin'ny teny frantsay état fanjakana na hoe pays ve zany tsy haiko. De le fanjakana malagasy na le hoe firenena malagasy no manao fahagagana de mamitaka ivony anankiray azo raisina ihany zay namana dino araka an'le voalazan'ny Daniel satria na amin'ny Daniel de miresaka fanjakana mihitsy le biby fanjakana Babiloniana sisy fa milaza fahefana ihany koa le bibidia fahefana. De inona ny manam-porofo an'izay hoe milaza fahefana le bibidia ndaovaka itsika ny andin'ny faha 12 ary amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo tsika. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo de ny andininy faha 12 no vaky itsika. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany de asehony eo anatrehany ary ny tany mam'izay monina eo de asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany zay efa sitrana tam'ilay feriny saiky nahafaty azy. Zay zany de efa miditra sady lay teny hoe fahefana. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia naseho eo anatrehany ary ny tany eto am'izay le tiana tsindrina hoe tsy tena milaza
firenena le hoe bibidia firenena na pays zany fa fahefana le izy fahefana ary ny tany mba am'izay monina eo aminy eo dia asainy manino azy izy miankohaka eo alohan'ny bibidia voalohany asainy miankohaka fahefana zany ny tian'olona zaina am'izany na amin'andrinao manana fahefana amin'ny olona rehetra lay bibidia mba iankofana aminy iankofany olona am'le bibidia voalohany fahefana zay ananany inona ny tian'olona zaina ao amin'ny apokalipsy toko fa 4:10 andiny fahina sy 7 eto zany zao le bibidia de manana fahefana izy amin'ny monina ambony tany rehetra dia asainy miankohaka eo alohan'le bibidia voalohany ny olona rehetra zay monina ambony tany apokalipsy toko 4:10 andiny fahina sy 7 apokalipsy toko 4:10 ny andin'ny fahenina sy ny andin'ny 7 ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana am'izay monina ambon'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano misy ady eto ady fiankofana lay bibidia dia te iankofana ary mitona ny olona rehetra iankohaka eo anolohan'le bibidia voalohany zay ny ataony eto indray ny ten'Andriamanitra de manazava nisy anjely nanidina tena voalany nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'ny olona rehetra sy amin'ny olona rehetra monina ambony tany de inona no afatra zay toriana am'le olona rehetra monina ambony tany miankofa eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina dika zay namana tenao fitinina foy le bibidia zany dia mampiseho fahefana ara-pivavahana satria zay le resaka fiankofana resaka fivavahana anie zany hoe fiankofana zany miankohaka alohan'Andriamanitra zay nanao lanitra sy ny tany na miankohaka eo anolohan'ny zavatra hafa resaka fivavahana zany tsy resaka fanjakana zany resaka fivavahana ka fahefana ara-pivavahana kay zany le fahefana voalaza eto ananan'le bibidia faharoa satria misy roa le bibidia faharoa le niakatra avy amin'ny tany fahefana ara-pivavahana zay hanery ny olona rehetra iankohaka na hanaiky na ivavaka eo amin'ilay bibidia voalohany ndao mba jerevantsika kely mahakasika le hoe bibidia voalohany jerevantsika kely vetivety fotsiny apokalipsy toko 4:10 ny andin'ny voalohany sy ny faharoa apokalipsy toko 4:10 ka ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tanony de nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany de nisy anarana fitenenan-dratsy ary ny bibidia zay fahitako de tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny sesa fiandrianany ary fahefana lehibe zay mahafinaritra baiboly ary mazava ny baiboly tena mazava hoe le bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina sisy tsy hidirantsika zany hoe inona ny hevitra zany aloha fa le andin'ny faharoa ny tena mahaliana de zao ary ny bibidia zay vitako de tahaka ny sendrika voalaza zany eo hoe ny tongony sy sisisa ny vavany sy ny lohany sy ny ohatran'izay fa le tapany farany ary lay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe fahefana avy amin'iza zany ny fahefana ananan'ilay bibidia voalaza eto avy amin'ilay dragona de tsy iza fa devoly fahefana avy amin'ny devoly fa tsy fahefana avy amin'Andriamanitra mazava ny baiboly ary le dragona nanome azy hery ny satana hery ny demonia zavatra efa niseho tamin'i Jesosy zany namana tenao rehefa tety ambony tany Jesosy
namoaka démonie Jesosy indray mandeha de ozy izy mifahaso sy ny mpanoratan-dalàna ny heriny démonie no amoahanao démonie. De namaly Jesosy raha heriny démonie na amahako démonie moa ve tsy miadatrano izy ozy izy sady zay ary eto de voalaza fa le démonie le dragona devoly de nanome hely an'lay bibidia hely de io hely io anie le ahafahana manao fahagagana na manadinao ahafahana manao famantarana de izay mahatonga le hoe lay bibidia faharoa dia nomen'lay bibidia voalohany fahefana ihany koa de na vita nanao famantarana na de mampidina afo avy any an-danitra aza dia vitana satria nahazo hery avy amin'ny le dragona de tsy iza zany fa devoly sy satana. Raha jerevantsika fohy fotsiny ravana malala mahakasika ny toetoetra an'le hoe bibidia fahefana zany le bibidia de inona no voalazan'le ten'Andriamanitra ndao ary vakitsika ny 9 sy kahatramin'ny 19. Apokalipsy 3:10. Apokalipsy 3:10 ka ny 9 hatramin'ny 19. Ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy de hiteny ratsy ny anarany sy ny taberana keliny de ireo mitoetra any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka aresy azy ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Mahafinaritra. Ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Mahafinaritra ny Baiboly. Tena mazava tsara mihitsy tompoko. Mahakasikasika an'le hoe bibidia zany zay nomen'ny dragona hery sy fahefana ary siza fiandrianana de ozy izy nanokatra ny vavany izy dia ny teny ratsy an'Andriamanitra de ny anaran'Andriamanitra sy ny taberna kelin'Andriamanitra zany. Zay zany voalohany. Faharoa 17 ary navela hiady amin'izy amin'ny olona masina mahagaga zany tompo. Ny ten'Andriamanitra de milaza any amin'ny Efesiana hoe tafio avokoa ny fiaden'Andriamanitra rehetrarehetra fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà fa amin'ny fanapahana sy ny mpanjaka famazinana dia fanaratsena amin'ny rivotra de devoly sy satana. Zay no fahavalo zay tokony hiadivan'ny kristianina hiadivantsika olona zany fa ito ndray le bibidia ny olona masina ndray no adivana. Ohatra mampieritreritra zany. Iza moa le olona masina ny kristianina. Kristianina zay voalaza ny Apokalipsy 3:10 andihy 12 de milaza zay raha vakinao vetivety. Apokalipsy 3:10 ka ny 12. Indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Zay ny olona masina de izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana finoanan'i Jesosy. De ny ataon'le bibidia miady amin'ny olona masina. Miady amin'ny olona zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an Jesosy. Zay no adivany. Mahapetrehitra ane zany. Tsy satana ve ny tokony anao an'izany? Satria satana dia miady amin'ny olona zay mitandrina ny didin'Andriamanitra satria zay mahatonga ny voalaza hoe izy dia mpandainga, mpamon'olona, rain'lainga. Tsy misy maly no anatiny. De rehefa mitandrina didin'Andriamanitra ianao de adivany. Satria lasa fahavalony azy. Lasa fahavalony. Fa ito namanadinao le bibidia voalaza fa miady amin'ny olona masina. Zay no mahatonga le hoe nomeny dragona fahefana izy avy amin'ny dragona le fahefana ananany fa tsy avy amin'Andriamanitra. Point fahatelo de hoe andihy 9 ary iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de izay tsy manana ny anarana voasoratra amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry. Zany hoe ataon'ny olona ahoana ihany koa zany izy iankofana. Zay ny toetra amin'ny fahatelo. Iankofan'ny olona tompoko izy. Iankofan'ny olona rehetra monina ambony tany le bibidia. Zay ny hoe ary iankohaka eo anoloany izy ny olona rehetra zay monina ambony tany. Iankofana izy zany. Ndao atsika makitsoky sandininy roa ihany de fa ampy anasavana sy
amariparitatsika ny voalaza ny faminaniana. Voalohany Jaona 10:7 ka hatramin'ny 7:30. Voalaza fa miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, miteny ratsy an'Andriamanitra izy de ny anaran'Andriamanitra sy ny tabelina kelin'Andriamanitra. Ndao ary Jaona 10 ka ny 7 hatramin'ny 7:30. Zao ny vakanteny izao sy ny ray dia iray ihany. Iza ny tenany olo? Jesosy io. Jesosy ny tenany io. De ozy Jesosy hoe izao sy ny ray, Andriamanitra ray zany, izao sy ny ray ozy izy de iray ihany. Inona ny zavatra anseho toy izao ary? Dia nakavato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato aho. Ny Jiosy namaly azy hoe tsy asa tsara no hitorahana vato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Hatreo aloha Jesosy ny teny tamin'ny olona zay nanatrika teo, izao sy ny ray iray ihany. Ray ihany zay. Izao sy le Andriamanitra ray iray ihany. Tonga de nakavato ny olona hitoraka an Jesosy. Namaly Jesosy, asa tsara nataoko teto aminareo, ka inona moa ny hitorahanareo vato ahy? De ozy ny olona, tsy le asa tsara anao taonao ane ny hitorahana vato anao fa fitenenan-dratsy. Fa maninona natao hoe miteny ratsy Jesosy? De ozy le olona ihany ianao kanefa manao ny tenanao Ho Andriamanitra. Zay zany tompoka ile hoe miteny ratsy an'Andriamanitra. De ozy le Apokalipsy 7:10 andefa ary nanokatra ny vavany le bibidia miteny ratsy an'Andriamanitra de ny anaran'Andriamanitra. Zay kely izy. Zany hoe nanao ny tenanao Andriamanitra koa ty bibidia. Zay zany voalaza. Natao hoe miteny ratsy an'Andriamanitra dia manao ny tenany ho Andriamanitra. Zay ny voalohany. Faharoa, Marka 2:2 ka hatramin'ny 7. Marka 2:2 hatramin'ny 7. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo de nanao tamin'ilay marary paralisisa hoe anaka voavela ny elokao. Ary nisy mpanoradalana sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe laolo le ty no miteny toy izany, miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloka afa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Say mazava be koa ny ten'Andriamanitra re namana teno. Eto de voalaza ny koa hoe miteny ratsy Jesosy satria mamela elo. Fa inona no nataon Jesosy no mahatonga azy teny lazaina hoe miteny ratsy? Satria ny teny izy tamin'le marary paralisisa hoe anaka voavela ny elokao. De ozy le olona reo, miteny ratsy ianao satria tsy misy mahavela eloka afa-tsy raha ihany dia Andriamanitra. Maka ny toeran'Andriamanitra mamela eloka. Zay natao hoe miteny ratsy. Araka ny voalaza Marka 2:2, maka ny toeran'Andriamanitra ka mamela eloka. Ry havana malala, mazava ny faminaniana satria lay bibidia dia nomeny dragona fahefana. Kely. Ary eto anko no vomaika manamafy an'izy seza fiandriana. Fa iza kay voalaza fa mipetraka amin'ny seza fiandrianana? Andriamanitra ne no voalaza amin'ny Baiboly fa mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Jesosy koa de voalaza fa mipetraka amin'ny seza fiandrianana izy. Voalaza ny tena Andriamanitra ne zany haitsika kristiany zany hoe nitsangana tamaty niakatra any an-danitra, mipetraka eo tanan'ankavan'Andriamanitra, Andriamanitra ray Jesosy. Miara mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Any amin'ny Jaona 7:10 de milaza zany Jesosy. Mba milaza izy mivavaka zay nataony tampiana tiako mba ho aty amiko izy ireo sisa mba ahita ny voninahitro sisa sisa. Apokalipsy anko 2:8 de milaza izy hoe zay maresy andeha faraika amin'ny 20 zay maresy dia avelako hiara mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Ry havana malala, Andriamanitra irery no voalaza fa mipetraka amin'ny seza fiandrianana any an-danitra. Fa tsy etỳ tany any an-danitra io. Fa le bibidia tsy any an-danitra fa etỳ tany. De izy etỳ tany mipetraka amin'ny seza fiandrianana. De nomeny le dragona fahefana, de inona le fahefana zay omeny dragona azy? Fahefana mela eloka. Sy noatra tena mazava ny Baiboly, ry havana malala, zay ke le bibidia zay
zay le vola tenitsika hoe fahefanane izy io hoe fahefana ara-pivavahana fahefana ara-pivavahana eny ary de zao lay bibidia faharoa no mamitaka sady zay no manao famantarana mampidina afo avy any an-danitra le bibidia faharoa fa le bibidia voalohany efa zay le nasa avetsika teo ny zavatra mombamomba anasy ndao ala zay levatsika le hoe inona le famantarana lehibe zay ataony le bibidia faharoa fahefanainko zany io bibidia faharoa io sady zay zay miteny tahaka an'le dragony ohatra ny ataon'le bibidia voalohany any tena ataony fa ny olona rehetra kosa dia asainy manaiky amin'ny fahefan'le bibidia voalohany asainy miankohaka io de asainy miankohaka eo alohan'le bibidia voalohany mampieritrehitra koa zany no makitsika ary mpanjaka voalohany toko 720 sy 4 ka hatramin'ny 5 mpanjaka voalohany toko 720 andininy 4 zao ny vaky ny teny ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary za kosa iantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra ary ny olona rehetra namaly hoe marina zany teny zany mahafinaritra re ty baiboly ty voalaza le apokalipsia 13 de izy hoe ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo masony olona azy le bibidia mampidina afo avy any an-danitra sady zay de izy manao tahaka an'le nataony Jehova tamin'ny fanatitrelia any amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 tsika mahita fa iza mampidina afo avy any an-danitra Jehova ne mampidina afo fa tsy Elia napidina afo avy any an-danitra tsy Elia nanao mazina nanao fahagagana hoe midina ty ny afo milatsa Jehova no mampidina afo avy any an-danitra Andriamanitra fa ato amin'le apokalipsia le bibidia faharoa mampidina afo avy any an-danitra amin'ny alalan'ny fahagagana fahefana zay nomen'ilay bibidia voalohany azy fahefana nomen'le bibidia sy le dragony zany hoe tena misy afatra lehibe ambadika zay le avana malala ary zay le famitahana amin'ny andro farany zay miseho miresaka faminanintsika io de zao misy fahefana ara-pivavahana zany anao famantarana de inona le famantarana ataony mampidina afo avy any an-danitra ohatrany hoe asan'izy ala izy ohatrany hoe asan'Andriamanitra ne zany satria zay le voalaza ny mpanjaka voalohany toko 7 Jehova mampidina afo avy any an-danitra de izy ny olona zay afaka io le izy teo fa tena miafatra be le misy afatra lehibe eo anatin'le izy mpanjaka voalohany le mpanjaka voalohany toko 7 ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary za kosa iantso ny anaran'i Jehova ko zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo de aoka izy no Andriamanitra zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo de aoka izy no Andriamanitra de ny ataon'le bibidia faharoa na manadinao mamaly amin'ny afo zay mampidina afo avy any an-danitra tena fitaka io de ohatrany hoe avy amin'Andriamanitra zany izy zay neny izy ohatrany hoe avy amin'Andriamanitra le zavatra zay ataony le fahagagana sy le famantarana satria mampidina afo avy any an-danitra zay tsy iza fa Andriamanitra lehiany no mampidina afo avy any an-danitra voalazan'ny mpanjaka toy izatsika le mpanjaka voalohany toko 7 de vakitsika indray ny 4 ka hatramin'ny 5 mpanjaka voalohany toko 7 ny 4 hatramin'ny 5 ary noho ny tamin'ny fotoan'ny fanatitra hariva dia nananto ny elimpaminany ka nanao hoe Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely aoka ho fantatra an'io fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary zany mpanomponao ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao menoa Jehova mba hafantaran'reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray dina zavatra anseho de latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka
sady nandritra ny rano tao amin'ny hady kely ary nahita zany ny olona rehetra de ny ankohaka ka nao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. tena isaon'Andriamanitra manome tsika amin'ny faminaniny. Ny zavatra iseho zany amin'ny andro farany ravana malala de zao isy fahefana ara-pivavahana zay iseho ka anao famantarana lehibe eo mason'ny olona zay monina ambony tany. De le famantarana sy le fahagagana ampidina afo avy any an-danitra. Zay voalaza eto hoe ozy izy Eli ao amin'ny 1:7 mianoa Jehova mba hafantaran'ireo reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra, fa ianao Jehova no Andriamanitra. 9:3 de latsaka ny afon'i Jehova. 10:3 mamarana azy ary nahita zany ny olona rehetra de niankohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Zay le famantarana ary fitaka zay iseho amin'ny andro farany. Resaka ra-pivavahana tsika io zay lizy fahefana ra-pivavahana, zay lizy le biby ty faharoa. Anao famantarana, anao fahagagana ampidina afaka any an-danitra, zay hitonan'ny olona rehetra iankohaka fa tsy ankohaka amin'Andriamanitra. Tahaka ny Eli, ny olona rehefa nahita le afo ny latsaka avy any an-danitra de ny ankohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra. Fa le Apokalipsy tsy zay. Anao fahagagana izy amin'ny alalan'ny afo avy any an-danitra. Le afo avy any an-danitra zany fomba ilazany, zay ny tena marina. Fa le eo ambadika le hoe afo avy any an-danitra de hoe anao zavatra izy ampitolagaga zay ihany. Fa Andriamanitra mandatsaka afo sady zay. De anao zavatra izy zany zay ampiseho hoe avy amin'Andriamanitra le fahagagana. Zay hoe avy amin'Andriamanitra le fahagagana. De atonga ny olona iankohaka, atonga ny olona hanaiky. Kanefa tsy iankohaka eo amin'Andriamanitra fa iankohaka eo amin'ilay bibidia sy iankohaka eo anoloan'ny dragona de tsy isa fa Satana izany. Tena lalina le tena Andriamanitra ry noko fa nampieritreritra antsika tsara ray avy tany an-tokantrano tany. De isaoran'Andriamanitra fa tsy avelany ho jamba ny masontsika fa velaro ny alohantsika ny teniny, ahafahantsika mampitady toko amin'ny toko, andininy amin'ny andininy, ahafantatsika miariary hoe iza marina moa no atao hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra ary ny faminanana iray dia avy amin'Andriamanitra. Dahory hoentina mbavaka izany fandarana zany pasteur mba hipetraka ao am-po, ao an-tsaina, hitondra fanapahan-kevitra ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika. Ina re mialohan'ny vavaka de ndao fitentsika lesy namana tenao. Finoana asa famantarana fahagagana faminanina. Tena lala be zany ny tena Andriamanitra ary tena mahaliana ary famarinana ny tena Andriamanitra. Fa ny zavatra miseho ke zany am'izao andro farany zao dia mifangaro ny finoana, ny asa famantarana fahagagana de faminanina. Ary mifandraika izy ireo. Tena Andriamanitra dia mampitandrina atsika ary mampafantatra atsika fa araka ny faminanina de isy zavatra iseho famantarana sy fahagagana. Zay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Kanjo mamitaka ka mety atonga ny olona hino zay le hoe iankohaka hino rehefa mahita le fahagagana sy le famantarana de lasa mahatonga ny olona hino sy anaiky hoe avy amin'Andriamanitra ty. De miankohaka amin'ilay de miankohaka amin'ilay fahafahan'Andriamanitra. Miankohaka kanjo fitaka le izy. Fitaka le izy. Mazava. De ndao hoe tsika mbavaka zany rehetrarehetra zany ary vavaka tsika. Raha ina izay an-danitra misaotra noho ny amin'ny teninao. Tena fiainana ny teninao satria mampafantatra anay ny fahamarinana. Ny teninao no fanilo sy fanazavana ny tongotray. Ny teninao dia mitarika anay ka tonga anay tsy ho voafitaka indrindra amin'izao andro farany sy ny zavatra seho mbola ho avy ihany koa.
zay tena miasa mihitsy satria lay dragona lay tevolusisatana te voalaza fa nazera teto amin'ity tany ity ary mamitaka izao tontolo zao amin'ny fomba mahasamihafa. Tompo arovy amin'izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. De mankasitraka anao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a misaoran'ireo namana teknisianina ihany koa zay nanao ny aintsio zavatra na mpifandray antsika. Isaorana ihany koa ny pasteur André Baratina Fanera nanaiky hofantsona nampita izany afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka ny